Faly miaraka antsika tsirairay avondray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina amin'ity alakamisy maraina ity. Misaotra Andriamanitra isika fa nomeny fahafahana hatrany ahafahantsika mandray an'izany teniny izany. Aloha andirantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny ora dia vavatsika. Mitombo Andriamanitra eo misaotra anao izay fa nomeno tombontsoa indray amin'ity maraina ity. Misaotra anao mamposaka ny fahazavanao aminay ary manolotra zavatsoanay tsirairay avy eto. Mingavy ianao hiasa ao anivonay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe fahasoavana manova fiainana. Ilay mijaona toko 7:7 manao hoe aza gaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo, amen. Ao amin'ny teny nataon'i Kristy tamin'ny Nikodemosy, ilay mpanapaka teo amin'ny Jiosy izany no misy ny fahamarinana lehibe mikasika ny fiovam-po avy amin'ny fanahy masina. Hoy izy manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Amin'ny fanavaozana ny fo no iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra manova ny fiainana. Tsy misy fiovana ivelany ampifandrindra ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Maro miezaka manao fanavaozana amin'ny alalan'ny fanitsina ny fahazaran-dratsy anankiray na anankiray hafa. Ary antenainy amin'izany fa ho tonga kristianina izy. Izany fanombohana izany nefa dia tena diso. Ao am-po no tokony hisian'ny fanavaozana voalohany indrindra amin'ny fiainantsika. Miasa ao amin'ny mangingina sy ampaharetana ny maserasera ny fahamarinana mba hanova ny fontsika, manjary malefaka sy milefitra ireo foronana maha-olombelona. Fisainana vaovao, fihetsem-po vaovao, antony manosika vaovao ny volena ao anatin'izany. Ny fiainan'i Kristy ny fenitra ara-pitondran-tena vaovao arahana. Miova ny fisainana ary ampiasaina ho amin'ny tanjona vaovao ny fahaiza-manao. Ny soratra masina no ery lehibe ivon'io fanova-toetra io. Hoy Kristy raha nivavaka manao hoe mana-masina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Rehefa halalinina sy hankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia miasa ao amin'ny fo ary mandresy ny toetra tsy masina rehetra tokoa izany. Mandresy lahatra antsika amin'ny fampahafantarana ny fahotantsika ny fanahy masina. Ary ny finoana izay teraka ao am-po dia miasa noho ny fitiavana ny Kristy ka mampifandrindra izay ny momba antsika, ny tena sy ny fo ary ny fanahy hifanaraka amin'ny sitrapony. Rehefa izay dia ho hitan'ny olona fa tadidin-doza izy, hitany fa ilainy ny hiova toetra sy hiova fo. Miasa ao am-po ny fanan'Andriamanitra ary amin'ny tahotra sy ofitra no iasany ka hikatsahany alalan'ireo kilema-toetrany sy izay azony atao mba hisian'ny fiovana ilaina eo amin'ny fiainana. Iaiky ny fahotana amin'Andriamanitra izy ary raha toa izy ka nandratra ny hafa dia iaiky ny heliny amin'izany olona izany. Irian'Andriamanitra tokoa raha ho amin'ny fiovampo marina isika mba hanjaka ny fahamarinana ao am-pontsika, hanjarany fitiavana ao am-pontsika ary hianjakan'Andriamanitra mihitsy aza eo amin'ny fiainantsika. Irino izany no tanteraka ao amin'ny fiainana misy anao ao. Amen. Andriamanitra hitsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ka tanteraka amin'ny fiainana izany ary ao ka ovaova tsikelikely isanandro izahay ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izay avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen.